Nomery toko 5:30. Ny hanomezana tanàna ho an'ny Levita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy teo Arbota-moaba amoron'i Jordana tandrifin'i Jeriko ka nanao hoe: Mandidia ny Zanak'Isiraely mba hanome tanàna ao amin'ny zara-taniny avy, honenan'ny Levita, ary homenareo tany manodidina ny tanàna koa izy. Koa ny tanàna dia honenany, ary ny tany dia ho an'ny biby fiompiny sy ny fananany mbamin'ny biby ny rehetra. Ary ny tany manodidina ny tanàna izay homenareo ny Levita dia izao: hatramin'ny màndan'ny tanàna ka hatramin'ny faritry ny taniny, dia 10,000 amin'ny lafiny 4. Dia andrefo 2,000 eo ivelan'ny tanàna ianareo amin'ny lafiny atsinanana, ary 2,000 amin'ny lafiny atsimo, ary 2,000 amin'ny lafiny andrefana, ary 2,000 amin'ny lafiny avaratra. Ary ny tanàna dia ho eo afovoany izay ho tany manodidina ny tanàna. Ary izao ny tanàna izay homenareo ny Levita dia tanàna enina fandosirana izay homenareo andosirana izay mahafaty olona, sy tanàna 12 koa. Koa ny tanàna rehetra izay homenareo ny Levita dia 12 mba amin'ny tany manodidina azy. Ary ny amin'ny tanàna izay homenareo avy amin'ny zara-taniny firenen'ny Zanak'Isiraely dia izay be no analanareo be, ary izay kely no analanareo kely. Samy hanome tanàna ho an'ny Levita izy rehetra araka ny zara-taniny avy. Ny ifidianana tanàna andosiran'izay nahafaty olona tsinahy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe: rehefa tafita ny Jordana ianareo ka tonga any amin'ny tany Kanana, dia hifidy tanàna ianareo, ho tanàna fandosirana ho anareo, mba andosiran'izay nahafaty olona tsinahy. Dia ho fandosirana ho anareo mba tsy ho azo ny mpamaly raza ny tanàna izany, mba tsy ho faty izay nahafaty olona mandra-piseho ny hotsaraina eo anatrehan'ny fiangonana. Ary ireo tanàna homenareo ireo dia ho tanàna fandosirana enina ho anareo. Ny tanàna 3 dia homenareo ety andafiny Jordana ety, ary ny tanàna 3 kosa homenareo ao amin'ny tany Kanana ho tanàna fandosiran'ireo. Ireo tanàna enina ireo dia ho fandosirana ho an'ny Zanak'Isiraely sy ny vahiny ary ny mpitoetra ao aminy, mba andosiran'izay rehetra nahafaty olona tsinahy. Kanefa raha misy mamely vy olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely vato olona ka mahafaty azy, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely hazo olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, atao maty tokoa izay nahafaty olona. Ny mpamaly rà no mahazo mamono azy. Raha miona aminy izy dia mahazo mamono azy. Ary raha misy mamely olona noho ny lolo-po, na mitoraka olona amin'ny fanotrehana ka mahafaty, na mamely amin'ny tanany noho ny fandrafiana ka mahafaty, dia atao maty tokoa ilay namely, nahafaty olona izy. Ny mpamaly rà no mahazo mamono azy raha miona aminy izy. Fa raha misy mamely olona tsinahy ka tsy noho ny fandrafiana, na mitoraka olona na amin'inona na amin'inona, nefa tsy amin'ny fanotrehana, na sendra manjera vato ka mahafaty olona nefa tsy hitany, sady tsy fahavalony izy, na mitady andratra azy, dia ho tsarain'ny fiangonana ilay namely sy ny mpamaly rà araka izany lalàna izany. Ary ho vonjen'ny fiangonana ho afaka amin'ny mpamaly rà ilay nahafaty olona, ka hateriny indray ho ao amin'ny tanàna fandosirana izay nalehany tamin'izy nandositra.
ary toetra ao izy mandra-pahafaton'ny mpisorona be izay voaositra tamin'ny tiloilo masina. Fa raha mivoaka ho ivelan'ny tanàna fandosirana izay nalehany tamin'izy nandositra ilay nahafaty olona ka hitany mpamaly raha eo ivelan'ny tanàna dia azo ny vonoana izy ary tsisy valindra amin'izany satria tokony ho nitoetra tao an-tanàna fandosirana izy mandra-pahafaton'ny mpisorona be. Fa rehefa maty ny mpisorona be dia mahazo mody any amin'ny zara-taniny ihany ilay nahafaty olona. Ary izany zavatra izany dia ho lalàna hitondrana anareo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby eny amin'izay rehetra honenanareo. Ny amin'izay rehetra mahafaty olona dia atao maty izay mahafaty araka ny teny vavolombelona. Nefa raha vavolombelona iray monja dia tsy ampy anameloka ahafaty olona izany. Ary ianareo tsy handray avitry ny ainina hahafaty olona izay meloka ka tokony ho faty, fa atao maty tokoa izy. Ary ianareo tsy handray avitra ho an'izay mandositra ao an-tanàna fandosirana mba ho diny indray hitoetra amin'ny taniny raha mbola tsy maty ny mpisorona. Ary aza mametavetany tany izay honenanareo, fa ny rà dia efa metavetana ny tany. Ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny rà izay nalatsaka teo, afa-tsy amin'ny rano izay nandatsaka azy ihany. Ary aza lotonareo ny tany honenanareo izay hitoerako, fa izaho Jehovah no mitoetra eo amin'ny Zanak'Isiraely.